Nototosaina tamin'ny fomba ofisialy ny 20 avrily 2024 ny herinandro ny fiaramientana ho amin'ny fikojakojana ny lakandrano sy ny fambolem-bary voliavitra ary ny tao-pamokarana 2024 5 tao amin'ny commune ambanivohitra Tsararano distrika Marovoay faritra Boeny. Etsika teo ambany fiahiana Andriamatoa Premier Ministre lehiben'ny gouvernemanta Tsay Christian izay naniraka an'Andriamatoa Ratoiarjona Suzolan ministry ny famorena sy ny fiompiana isolitena azy. Notrony ireo tompon'andretom-panjakana Isatsokajiny, ireo mpiara-miombonantoka, ireo anivon'ny sehatra tsy miankina ary ireo tetikasa sy fandaran'asa izay anisany tondra anjara biriky tamin'ny fanatanterahana ity tetikasa fikojakojana lakandrano ity. Garantsika malala fa miatoka ny fahafahana mitazona ny velaran-tany ny fahazotsika mikojakoja ny atao hoe lakandrano satria rehefa tsy tonga ny tanimbary ny rano dia mety miteraka olona zay satria araka ny voalaza ny olona malagasy hoe vasy rano tsy afaka misaraka ireo natsana an-tanàna zany. Noho izany ny rano dia anisan'ny sakafo ilain'ny zavamaniry ka tokony kojakojantsika hatrany ary ny lakandrano ireny mba ho tonga anatin'ny tanimbary zany ny rano. Mikasika ny voly-avitra dia fantatsika tsara fa ity faritra Marovoay ity dia anisany afaka manao tao-pambolena anankefatra. Tsy tentsika ny hoe Asara, Jeby, Atriatra ary Dimbyalitra. Tafiditra ao anatin'ny fanombohana ny ataontsika hoe tao-pambolena Jeby zany ny tantsaha aty amin'ny faritra Marovoay. Ka izay nahatonga ny ministera ny fambolena sy fiompiana amin'izao fotoana izao nitondra an'ireo anam-pamokarana rehetra izay ahafahana manomboka zany tao-pambolena Jeby zany. Nitondra zezika tsika, nitondra masom-boly antsika dia hitantsika ihany koa ireo fitaovam-pamokarana izay ahafahan'zareo manamora ny fiasana ny tany. Ho fanohizana ny asa zatoandro dia notolorana anam-pamokarana ireo tantsaha zezika simika 10 taonina, masom-boly vary an-drano 9 taonina, vary an-tanety 7 taonina, katsaka 9 taonina, tsaramaso 2 taonina, motoculteur miisa 12, sarcleuse miisa 20 ary motopompe miisa 12. Tsy latsa-danja tamin'izany ny karatra ho an'ireo mpamokatra ho anam-pisitraka miisa 12 sy 200. Lemaka voatondraka mirefy 420 sy 402 hektara no voajary sy nasiam-panavaozana ka mendrika fikojakojana izany mba ahafahana miroso ho amin'ny fampandrosoana maharitra. Ho an'ny Marovoay manokana dia mitotaly 537 hektara ny lemaka nasiam-panavaozana sy narenina tao amin'ny secteur 4, 5 ary 6. Fiaraha-miasa tamin'ny PADAP izay vatsian'ny banky iraisam-pirenena vola. Vola tamin'ny kabary efa nanomboka zany ny fandaharany asa PADAP najariny ny ao amin'ny secteur faha-efatra, faha-5, faha-6. Fa ho avy koa no ny fiaraha-miasitsika amin'ireo mpiara-miombonantoka zany jeriny secteur voalohany, faha-2 sy faha-3 ary mivoatra hatrany zany mba ahafahana mamerina amin'ilony ity lemaka Marovoay izay anisan'ny sotrotra Madagasikara ity. Tanjony ny anatrarana ny fahafitatena ara-tsakafony malagasy izay tafiditra indrindra ao anatin'ny fanatanterahana ny politika akapobehan'ny fanjakana indrindra ny andro faharoa izay mifototra amin'ny fampiroboroboana ny indostria sy ny fanodinana ara-toekarena. Dia raha ohatra vitoatra ny anaovantsika azy ohatran'izao zany dia indroan'ny volovarina tamin'ny 2021 zany ny volovarina amin'izao satria tonga hatramin'ny farany zany amin'ny fin canal io rano raha ohatran'izao zany tena fiasany ary mahafinaritra be ilay fomba fanaovana an'ilay canal raha ohatran'izao. Dia misaotra ny fitondram-panjakana satria maro mpitondra ny fandimby teto Madagasikara mbola tsisy navita ohatra ny canal principal aminay fa amin'izao vita béton ara-dalàna le izy na dia tsy vita tanteraka ary mbola andalam-pamboarana saotra andao misy satria mbola tsy ary nisy hatran'io zany hatramin'izay ka zao zay vao nisy saorina andao ireo rehetrarehetra zany izay mitotona masaka anazy. Lakandrano voakojakoja antoka ho amin'ny fampitomboana ny vokabary.